izay famakafakana etintsika izay amin'ny ity anio ity dia ho hitantsika ry havarianantsika fa notohanantsika zany hoe ho tohanantsika on va soutenir notre analyse amin'ny teny izay nataon'Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarisoa-tenany tsy olo-kafa tompoko fa io filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana io nitondra fanazavana mazava ary indramantsika ato anatiny ty fandarana ity hoenotsika mihitsy ahafantaranao fa tsy misy fitenitenenana foana izay famakafakana etintsika izay fa io filohan'ny HCC ankehitriny io tamin'ny fotoanandro ny tany amin'ny volana febroary taona 2024 tany raha mbola tsy président ny HCC izy tamin'izay fotoana izay fa mbola constitutionnaliste napahay lalam-panorenana tsotra dia efa nanazava izy tamin'izay fotoana izay fa ny mapara ny manana ny maro anisa tokony hanana droit hanendry ny premier ministre izy aloha ny premier groupe parlementaire vondrona antoko natafiditra olona betsaka indrindra eo anivony antemneram-pirenena fa satria hoy izy zay moa le adevitra tamin'izany fotoana izany fa ndao ary raisitsika zany ny teniny manampahaizana amin'ny resaka constitution fa satria hoy izy tsy manana ny maro anisa antsasa-manila izany hoe le ataontsika amin'ny teny vahiny hoe majorité absolue ny mapara dia anjariny hoy izy ny manao alliance na mitambatra amina vondrona toko hafa hazahono maro anisa izany hoe izay tenin'Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarisoa zay no tanterahany le alliance ambodivona nitambarany tamin'ny VPMMM nitambarany mapara tamin'ny VPMMM nitambaran'ireo roa voalohan'ireo tamin'ny arakisika nitambaran'izy telo indray tamin'ny alliance ARD sy tamin'ny vondrona toko maintso dia zay rehetrarehetra izay nanome 20 zany hoe lasa majoritaire miainga tamin'izay tenin'Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarisoa zay ilay alliance zany hoe raha ny teniny manampaizana araka ny constitution zany constitutionnaliste fatadaza ary mahery eto amin'ity firenena ity zay lasa président ny HCC dia tokony io vondrona io mihitsy satria zay le configuration no teneny ny fanazavana efa tamin'ny heritaona izany ary tena d'actualité osika amin'izao fotoana izao dia izay vondrona alliance ambodivona izay ny manendry ny premier ministre rehefa tonga ny volana décembre 2010 niova tanteraka ny contexte na ny rafim-pitondrana nisy teto amin'ny firenena lasa régime parlementaire isika izany hoe lasa isika misy pitsopitsony hoe tsy ny filohan'ny république intsony manana ny fahefana feno manendry ny premier ministre le ataontsika amin'ny teny vany hoe pouvoir discrétionnaire anendry ny premier ministre fa efa napetraky ny lalam-panorenana tamin'izany fotoana izany tamin'ny décembre 2010 fa io le voalaza amin'ny teny vahiny hoe compétence liée voafatotra ny président de la république amin'izay tendreniny antokona ny vondrona antoko maro anisa eo anivony antemneram-pirenena amin'izay ho tendrena ho premier ministre izay mifanaraka amin'izay ihany koa ny mpahay lalàna Jean-Éric Rakotoarisoa dia nanazava amin'izay rehefa manendry mpiambano anaty gouvernement ihany koa dia tokony miainga amin'ny reflet na taratra ilay rapport de force na fifandanjan-kereny anivony antemneram-pirenena ihany koa amin'ny alalany antoko samihafa mandrafitra ny groupe parlementaire isan-karazany eny ny firafitra ilay gouvernement dia dikan'izay pitsopitsony miaingany amin'ny antemneram-pirenena ihany koa zany raisin'ilay premier ministre zay no tendreniny maro anisa eo anivony antemneram-pirenena azafady parti na groupe de parti maro anisa eo anivony antemneram-pirenena dia natolotra amin'ny président de la république zany hoe na ny fanendrena gouvernement na ny fanendrena premier ministre lehibe ny gouvernement zany dia pitsopitso ny ara administration daholo fa tsy pouvoir discrétionnaire ka ahafahana mamaritra hoe inona moa izy teo acte du gouvernement izay resaka fanendrena ny premier ministre izay ya raha mikasika an'io moa zany araky io andininy lalam-panorenan'io hoe ny antoko maro anisa na vondrona antoko maro anisa no manolotra zany premier ministre zay hotendreny ny filohan'ny république mazava ho azy zany aloha fa tsy maintsy hoe mivoaka aloha le valim-pifidianana tena izy avoaka ny CES zany mikasika an'io zay vao tena hita taratra aloha hoe izy maro anisa izy tsy maro anisa ary tsy maintsy miandry zany ny fametrahana ny antemneram-pirenena satria andro zareo
zay ilany amin'io anteny miera-pirenena io no ametraka io moa zany tokony hipetraka le resaka hoe groupe parlementaire ary eo ny ahitana taratra an'izany hoe iza no maronisa iza no tsy maronisa adievitra tokoa le resaka hoe maronisa tsotra ve le anteny frantsay hoe majorité simple sa tsy maintsy mahazo ny antsasa manila ny zavatra tsara apatsahivina angamba amin'ny hoe ty rafim-panjakana zay napetraky ny lalam-pandren'ny république faefatra tya dia rafim-panjakana semi présidentiel régime semi présidentiel moa zany zay rafim-panjakana semi présidentiel zay dia anatin'ny amin'ny akapobeny zany endrika ray any rafim-panjakana parlementaire zany hoe régime parlementaire ihany izy fa misy ny filoham-pirenena zay matanjaka sy manana fahefana fa raha sokajiny izy zany dia anatin'ny sokajiny rafitra parlementaire après zareo moa ny tompony lalàna zareo ihany koa ny tompony fahefana eo anivon'ny fitsarana dia zay tiany ataony fa tsika aloha zany dia mijery io manko afa tsika mazava ho azy ange kely ange ny chance za zany tena miteny mihitsiny aza manonofo le mapara sy le alliance fa na dia hoe aty amin'ny côté anareo aza ny lalàna na dia marina aza ny teninareo sy ny sisa na amin'ny côté anareo ara ny légalité amin'izao fotoan'izao aza manonofo rehefa tonga any amin'ny conseil d'état na tonga any amin'ny HCC fa tsy anankeri firy izay fangatanareo izay na ndrekorinareo izay satria io zay tiatiany atao zay zany no zavatra tiatsika tenena ao anatin'le izy ray zany zay faharoa manarakaraka izay ihany koa dia itsy hoe mba tiako hitondrana fanazavana kely zany amin'izao maraina izao ny tanjona manko zany tian'le fitondram-panjakana atao ary mazava be le stratégie zany dia tahaka an'izao io mazava ihany eo anatrehan'le inona moa zany eo anatrehan'le c'est de bonne guerre ozy ny teny vai ny pitsopitsony fa ny manahirana fotsiny dia hoe ny asan'izany conseil d'état zany na ny flankevim-pitsarana izany flankevim-panjakana izany dia natao hanendry ny natao hiaro zany gardien de la loi zany hiaro ny lalàna ihany koa zany amin'ny rafi-pitsarana hoe rafi-pitsaram-panjakana azy zany flankevim-panjakana azy nitsitsika tenena ao anatin'izay dia hoe le stratégie tiany fanjakana apetraka dia mazava be hoe ampitarazoana le raharaha ampitarazoana le raharaha dia amin'izay zany rava ho azy eo zany satria le premier ministre efa mandray ny asany dia ho tendreny ny gouvernement dia efa lasa misy situation de fait anankiray zany eo zay zany ny tiany tenena ohatrany hoe imposena état de fait anankiray zany le fanjakana hoe ko le premier ministre rehefa miasa dia donc lasa tsy misy dikany sans objet ho azy eo zany le lasa sans objet ho azy eo zany lay fitsarana zany eo anatin'izay resaka le fitoriana zany eo anatin'izay resaka no tenentsika izay dia ao le manahirana antsika satria tady idio tsara fa ny mpitsara zay ny ilaina mpitsara dia tokony manara-maso zany hoe ara-dalàna ve manaraka lalàna ve ty acte anankiray ity izay entina eo anatrehandry zareo fa ity zany zao ny ho hitantsika dia ny afetsifetsena hita hoe aseo zany eo anatin'le stratégie zay tiana apetraka dia hoe ampiandrasana miandriandro maromaro dia voatendry ihany ny gouvernement dia aveo dia tsisy antony hitsarana conseil d'état antenareo ty tsony satria ry alliance ambodifona satria ko le gouvernement rehefa mipetraka zany efa misy situation de fait anankiray dia lasa sans objet zany lay fitsarana zay mazava be zay nefa ny any manahirana ao anatin'le raharaha dia zao atao maikamaika daholo zany le zavatra rehetrarehetra nefa tsika anatina fanjakana tandalàna hoy zay tokony mba jerevana hoe ara-dalàna tokoa ve le didim-panjakana fanendrena sa tsy fanendrenan'le premier ministre sa tsy zay raha ny lalàna daholo zay resako zay fa tsy miteny mihitsy hoe fitiavana na tsy fitiavana ny Jean Ravelonarivo na fitiavana na tsy fitiavana ny Cool Roger na fitiavana na tsy fitiavana ny Era Jonar Mampiana na fitiavana na tsy fitiavana ny Andry Rajoelina na Adjoandriana Narvelo na Camille Vital na tsy any le débat tsika tsy any mihitsy le débat tsika fa tena misarika anareo fotsiny ako tsy hijery afa-tsy lafiny araka ny lalàna dia zao zany le fandeha le fitsarana ozytsika tena mba tokony hoe hijery zany légalité an'io décret io raha ohatra tsika anatina fanjakana tandalàna zay ny dradradradraitsika miaingy tsika hatrany amin'ny didim-panjakana fanendrena efa hitantsika zany tamin'ny premier ministre Cool Roger le didim-panjakana fanendrena amin'ny premier ministre Cool Roger dia azony edikevitra discutable mihitsy ny légalité any dia inona ny raha tsika nahita ny vokatra zay dia
raha mba andeha andrafitra andrafitra andeha iainga amina rafitra vaovao indray tsika tsy fatako ny mety ho tsara nge io premier ministre lehibe ny gouvernement tamin'izao fotoan'izao io tsy any am'le olona nge ny problème atsika hoe le premier ministre ny problème non c'est pas ça mety ho tsara be io premier ministre ary mety io tokoa araky ny tenin'ny gazety androany io fe no andrasan'ny bailleur de fonds mety io tokoa nge nitondra zavatra tsara ho antsika mety io tokoa nitondra tsy haiko lalana tsara makany am'le andao ataontsika hoe fanomezam-bola na fanampiana betsaka ho ataon'ny bailleur de fonds mety io tokoa nampisokatra ny lalana Madagasikara enfin bon premier ministre tsy fatako mety ho tsara nge le premier ministre mety ho tsara nge fa tsy any le débat atsika zany tena aty am'le hoe ndao ary tsy maninona nge na Jean Ravelonarivo ihany aza ny averinao rehefa aveo fa hoe ndao mba atao ara-dalàna aloha le base na le fototra izay aingana ndao aloha any amin'ny fototra miainga mihitsy tsika defa mba hoe miezaka manara-dalàna fa ity paipaikady ty zany no manahirana ary ty mba misy zavatra tsetsatsetsatsyatra kely tiako tenenina anareo araky ny lalàna foana ihany io fomba fijeriko io tadidinareo ve taminany endrena amin'ny premier ministre Coly Roger voatendry ny premier ministre Coly Roger dia nomena fotoana mihitsy ny antoky isan-karazany hoe na ny vondrona antoky izay neverina hoe maro anisa teo anivony aty amin'ny rapirana mbola namitsy petsipetsony aza tamin'izany hoe nasina natsangana mipatrama nasaina nandrafitra zao dia omena fotoana daholo hoe manolora daholo nareo anarana premier ministre dia ny filohan'ny repoblika no mifidy natao zay tamin'ny premier ministre Coly Roger mahagaga fa naninona tsy natao zay nefa tena mifanjakana ihany nanao azy fa tsy hoe ny mpanohitra akory na hoe Andry Rajoelina akory na hoe azo Andriana Narivelona akory ka hoe tsy azo raisina fa tena le fanjakana ihany nanao an'izay hoe voatendry Coly Roger dia mbola nitarazodrazoka teo aloha mena fotoana daholo ny olona rehetrarehetra anendrena an'izay hanolotra anarana premier ministre izay vao nanendry ny membre en gouvernement i premier ministre Coly Roger sy Andriamatoa Rajaonarymampianina tamin'izay fotoana izay dia mahagaga ary ny fanontaniantsika dia hoe maninona tsy natao ihany koa ary zay tamin'ity indray mitoraka ity maninona tsy mena fepitoana daholo le olona rehetrarehetra ary zao ange mba ohatra ny ne serait-ce que pour la forme na hoe ho an'ny endrika fotsiny ihany aza zany mba hoe miezaka ny premier ministre ny président de la république zany mba manao hoe ao ary na de geste fotsiny azy pour la beauté du geste ozy ny teny vahiny dia mba hoe ao ary fa hoe tety zany ny anaran'ny olona atolotra reo ry alliance ambodivony non tsy nomeny fotoana akory le alliance ambodivona fa voavita mivalandresaka ampanao gazety dia zay ny antony hoe natao tamin'ny 12 alina mihitsy le fanendrenan'le premier mba tsy hamaliny Rajaonarymampianina lay demande d'audience na fangatahana fiaonana nataon'iretsy alliance iretsy taminy hanaterana an'izay anarany premier ministre izay zany hoe ny fombafomba natao tamin'ny premier ministre Coly Roger tsy natao intsony tamin'Andriamatoa Jean Ravelonarivo fa niova tanteraka indray io zany tsika dia efa very amin'ilay fombafomba araky ny lalàna hoe fa rehefa iny izy dia manakery arakaraky ny olona ve io sa arakaraky ny vanim-potoana hoe ny antsika hafa ny lalàna manakery amin'ny 2014 dia hafa ny lalàna manakery amin'ny 2015 raha voaresaka premier ministre andresahana zay zany ny débat tiatsika apetraka aloha ray zany zay ary mahagaga ihany koa dia ity tadidio tsara fa tany ampiandohana tany tamin'le vao nanomboka le débat be tsaronareo tsara angamba vao nanomboka le adevitra be hoe ahoana ny fanendrenan'io premier ministre tany amin'ny volana febroary 2014 tany dia nisy an'le avis numéro 1 na alaza zay mety tadidinareo angambany navoaka ny fitsarana avy malalam-panorenana io avis numéro 1 io dia milaza zany any amin'ny faran'le izy hoe rehefa zoina dia retsoretsoreto ny groupe de parti majoritaire sy ny sisa ka noho izany dia mila mifanakalo hevitra ny azafady ny président de la république sy le groupe de parti majoritaire isafidianana ny premier ministre nisy an'izay tao anatin'le avis numéro 1 notoeriny HVM zany dia tadidinareo fa namoaka avis numéro 2 sadasada zany le HCC rehefa voatendry tao Andriamatoa Jean-Éric Rakotarosoa tamin'izay fotoana izay dia inona ny zavatra nitranga tsy niraisana zany io avis numéro 1 ny fitsarana avy malalam-panorenana io dia mahagaga nefa amin'izao fotoana izao le vondrona antoko HVM mampiasa n'io avis numéro 1 zay nikontesteny io indray hanamarinany an'ilay hoe zay nge nanao sonihana solombavam-baoaka isan-karazany araky ny avis numéro 1 ny HCC mba hafahana manendry le premier ministre rehefa zay le teneniko anareo rehefa tamin'ny herintaona zany dia tsy nety daholo zay nytenen'ny HCC ka mety tsy netinety amin'le fanjakana fa amin'ity taona ity dia mety daholo indray mampime le fitondrantsika dia inona ny zavatra nitranga
tsy niraisana zany io avy numéro 1 ny fitsarana avy malala-panorenana io de mahagaga nefa amin'izao fotoana izao le vondrona antoko HVM mampiasa n'io avy numéro 1 zay contesté-n'io indray anamarinany an'ilay hoe zay nge nanao soniana solombavam-baoaka isan-karazany araka ny avy numéro 1 ny HCC mba ahafahana manendry le prémice rehefa zay le teneniko anareo hoe rehefa tamin'ny herintaona zany de tsy nety daholo zay nytenen'ny HCC ka mety tsy netinety amin'le fanjakana fa amin'ity taona ity de mety daholo indray mampime le fitondrantsika tena mahagaga ao anatin'izy ary zay no orona ampeo voalohany orenesika izao de Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarisoa. Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarisoa tompoko tamin'ny herintaona volana febroary taona 2024 de nazava tsara mihitsy ny zavatra noteniny hoe ny indépendant nge ozy tsy manana droit nendry prime ministre misy zany aloha le zareo hoe tsy miankina le voamborana moa zany tsy miankina any velany amin'ny démocratie le hoe tsy sans étiquette ozy zareo e zany hoe tsy manana toko zay zany ny tena marina fa le voamborana hoe tsy miankina tsy mazava hoe tsy miankina amin'izy moa zany dikany hoe ivelany atoko le indépendant zany tsy tena manazava le resaka fa le rantenisany hoe sans étiquette hoe tsy manana antoko zay zany no mazava ny ary zay no mazava aloha ny resaka ny lalam-pandreny hoe antoko na vondrona antoko no manolotra mazava ho azy fa zareo hoe tsy miankina tsy manana antoko tsy antoko izy zany hoe izy nahitava raha izy na ohatran'izay tsy afaka nolotra satria zareo tsy antoko politika zany hoe ny zavatra hitrango tsy maintsy misy nge ny fierahany na izy zany hiaraka amina antoko zay zany amin'le fananganana n'le vondrona parlementaire azonjareo atao nge miditra anatin'le antoko zay zavatra azo atao zay satria ny vondrona parlementaire rehefa mitsangana ny antemeram-pirenena voapetraka zany vondrona parlementaire zany de rehefa tsangana le vondrona parlementaire de zay jerenao daholo hoe iza no hiditra ao misy zany le tena avy eo amin'ny antoko le tamin'ny voalohany mety misy ny reto hoe ataontsika hoe tsy miankiny reto hiditra ao zay moa zany raha le fomba mampanao amin'ny resaka démocratie reny le atao hoe député apparenté zany hoe raha mahita izy fa akaikikaiky azo kokoa programme an'le antoko anankiray de azony ataony miaraka mihina antoko iny zany vondrona parlementaire na tsy de tena ao anatin'le antoko izy ataoko hoe zay no lalana mety isy ahitana n'io maronisa zay io tadiaviny io ny resaka momba le hoe afaka miditra ao anatin'ny antoko ihany koa reo le député tsy manana tsy misy étiquette tao anaty antoko izy fa hitao anaty antoko tsy karazany ohatrany hoe efa mandika sahady ihany ve zareo anzay le lalam-panorenana amin'ny teny hoe tsy afaka mivadika amin'ny anarana na alany satria ndraindray izy amina anarana fikambanana le tena fipetraky le ny zavatra tena napetraky ny lalam-panorenana nge le miovandalana zany hoe ny zavatra tsy maintsy atao zany le vo miainga le antemeram-pirenena io tena am'le fivoriana voalohany le atao manangana bro de manangana vondrona parlementaire sy zay ny zavatra ho atao ao amin'iny le safidy voalohany amina vondrona parlementaire iny iny ny tena tsy mahazo miovaova marapatapitra le 10 taona zany hoe indrindrindra moa zany mikasika ny zareo reto hoe le tsy miakina zany tokony andinika tsara mihitsy ry zareo vao miainga hoe aizy izy ny hipetraka ao anatin'io antemeram-pirenena fa na zany zany kosa aloha hoe le tsy azo sakana ry zareo hoe tsy anangana vondrona parlementaire fa afaka manangana vondrona parlementaire manokana izy rehefa tafatsangana io fa ny olana fotsiny hoe io tsy afaka mitokana hoe anolotra n'ilay prime ministre ka rehefa nyzoina zany izava miparti eo anivon'ny anteminera-pirenena ka issue des élections entsika teo Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarisoa teny hoe tamin'ny fifidianana aloha ny angana zany
Entsika teo zay fa tsy zalalatina ny namorona zany hoe tsy maintsy aloha zany raha voanao zany ny indépendant aloha tonga eo anivony any tamin'ny era-pirenena de efa tsy manana le droit ny endry le premier ministre anao raha tsy hoe ozy mitambatra amina antoko politika fa le antoko politika resahany tsy hoe HVM vao miforona taorianany fifidianana fa antoko politika efa nandray anjara tamin'ny fifidianana ary nahavoaka n'izay parti na groupe de parti zay raha ny vokatra mbola tsy ofisialy aloha zany ny misy eo a hitatsika reny a de hoe ny mampara aloha zany voalohany izy zany ny antoko voalohany de ny fomba mampanao tokoa raha ny amin'ny rafitra républicaine na rafitra parlementaire de anjaran'le antoko voalohany ao aloha no mitady an'io atsasa manily io zany hoe na zava-misy hatramin'izao zany a de andry zareo mampara no mitady hoe fiarahana tsy fantatro na toko hafa na vondrona hafa zany a mba isy zay atsasa manily zay ahafahana manolotra n'ilay premier ministre tsy maintsy mitady namana zany zareo aloha ary raha hoe raha za manokana ary ohatran'izany moa zany no tena fanao any ivelany a ho any amin'ny démocratie mandroso hoe rehefa misy zay le fiarahana zay a hoe le teny frantsay hoe coalition na alliance de tena tokony isy fanarahana tsoratra iarahana zay le hoe ary tokony le fiarahana tsy tokony ho resaka olona na ohatran'izany fa resaka programme politika ny iarahana hoe mitovitovy amin'ny programme politika na hoe mitovy amin'ny satria misy filohan'ny repoblika moa anjana filohan'ny repoblika koa tsina tsy maintsy mitady ny zay le hoe atsasa manila anampy azy zay sy anohana azy zany a any amin'ny antenimieram-pirenena dia tokony ho resaka programme no ifanarahana ary zay tokony vita tsoratra mba ohatra niny ne serait-ce que pour la forme na hoe ho an'ny endrika fotsiny ihany aza zany mba hoe miezaka ny prime ministre ny président de la république zany mba manao hoe aoary na de geste fotsiny azy pour la beauté du geste ozy ny teny vahiny de mba hoe aoara fa hoe tety zany ny anaran'ny olona atolotra reo ry alliance ambodivony non tsy nomeny fotoana kory le alliance ambodivona fa vao vita mivalandresaka ampanao gazety de zay ny antony hoe natao tamin'ny 12 alina mihitsy le fanendrenan'le premier mba tsy hamaliny era-jonary mampiana lay demande d'audience na fangatahana fionana nataondretsy alliance iretsy taminy hanaterana an'izay anarany premier ministre izay zany hoe ny fombafomba natao tamin'ny premier ministre Coly Roger tsy natao intsony tamin'Andriamatoa Jean Ravelonarivo fa niova tanteraka indray io zany tsika de efa very amin'le fombafomba araky ny lalàna hoe fa rehefa inona izy de manakery arakaraky ny olona ve io sa arakaraky ny vanim-potoana hoe ny atsika hafa ny lalàna manakery en 2014 de hafa ny lalàna manakery am 2015 raha vao resaka premier ministre andresahana zay zany ny débat tiantsika apetraka aloha filoham-pirenena tsy tena manana toko de lasa tsy manana solombavam-bahoaka anohana azy tena hoe tena nazy zany eo amin'ny antenimieram-pirenena io zany tsy maintsy tokony averina dinihana rina eo fa misy lefaka izy ary teraka olana ve tsy tokony ampiarahana ve zany ny fifidianana filoham-pirenena sy fifidianana solombavam-bahoaka mety azo natao ihany zay kanefa na zany na tsy zany le zany le candidat nrotsaka ohatra nrotsaka tampoka tatia fotoana fifidianana zany hoe tsy zay olana amin'ny fanaovana politika eto amitsika io le resaka mrotsaka filoham-pirenena mila fiomanana ela be any aloha ary ny zavatra tokony hipetraka hoe antoko efa tena mipetraka antoko manana ndrafitra manerana amin'ny Madagasikara mety atafita olona matafita olona amin'ny resaka fifidianana solombavam-bahoaka sy ny zavatra rehetrarehetra amin'izany no tokony mirotsaka filohan'ny repoblika io zany mbola mila zavatra mila dinihana koa io amin'ny resaka hoe ahoana ny fahafahana mirotsaka ho filohan'ny repoblika satria zavatra tsy hiteraka olana foana io zany na io na za manokana aloha ny aty amy fifidianana solombavam-bahoaka za tsy de marisika loatra am'reto hoe tsy miankina sy io zany efa nahina ihany hoe raha be dehibe ny tsy miankina ny lany de mety ho sahirana satria
hitatsika hoe tsy maintsy voatery mitady zareo no tena lasa tambatambasana efa matetika le tsy miankina reny olona zany ny alay-panahy mifidy le tsy miankina satria hoe lompany politika alohan'ny antoko politika ny olona teniny zao erika rakotarso zany erira jonary mampianina ny tiany tenenina teo surane zany fa efa nireny eny le zavatra rehetra ny teneniny zay fa tantara tsy fanadiny ho ary vavolombelon'ny tantara mijanona ho an'ny taranaka faramandimby hoe kay nisy fanazavana nataon'le olona ohatran'izany fa mivadika ny resany rehefa avy eo